vinahitana sy angarana namana raha tsy anonona fa tsy mitandrina natriketona amin'ny partain zany teo aloha ary solitena mitandrina avokoa teo ny voalohany tafo maro dia maro samy tonga anjara-pitriny mandritra izay fotoana maro zay ary teo koa vahoakanao zay namtonga tsy lavo amin'izay fijoroany fiangonana amin'ny mahanao azy tokony tenona mijoro mitrasiny tafodrivotra fekona rehetra oerazoazoky misy zany zay anao any fekona tsy aderoidarabaka izay miseranao sy tiranainao koa tony aminao samana zay nanao zao fanomezana izao mba hitsahany ny fitahinao eo fandraisan'izy ireo eo fotoana marombelo fiarahamonina mandritrako eo miasa azy nanao azy mitafo mianto misiny izy ireo zay hitanao maso any tapokitabikina ihany koa eo ny fiangonana fa dia ho anao ilay amin'ny tontolo voninahitra malay tsara afo kosa mbola anamezaka zay fahavita-panahy eo anaty eo ho amin'ny dinam-potoana manaraka eo ambany fitaraken'ny fanamaso amen. Regarding fotoana eo fotsiny mba hamahana ny kadoro namaro mba tsy mizany io hitantsika rehetra boka ihany tsy andary fotoana amin'ny fetoana io Tsika zao dia be dia be tsangamato nefa le fiangonatsika moa tsy fialatsika dia mijerentsika mialaka amin'ny frantsay zany hoe aiza indray fametratsika ny tsangamato manaraka Algo fantatsika moa dia sahitanao mafy dia mafy mihitsy ny fiangonantsika nanomana ny 26e mai ary misaotra n'ireo zay olona rehetra mitondra service amin'izao fotoana izao dia saorana irerirana ny sambana vehivavy kristiana manolotra izao service izao ho an'ny fiangonana ary tena zavatra ilainy ny fiangonana zany antsinao hoe tsangamato hoe apetraka amin'ny mura oona zany ahy tena tsangamato amin'ny fihinanana aminy tena zavatra lina dia mihinana tena andriamanitra zay hitantsika ao anatin'ny fiangonana io tena service tsara indrindra tsara to service io nanofo mba kosa ny vakoe dia tsara ho an'ny fanahy misaotra betsaka efa vonazany vera fotoana manaraka Fanatsy zao tokoa ataontsika ny valo sy fisanjato sy fitonjato ary manao
fantatsika koa fona zay iavy Jesosy. Jery izy telo vaito dia sasaky hoe engaviako ny zokon'ela aminareo milaza fenotrisy raha mivavaka ny fenotrisy hitany raisiko ianao zay raisina ny mparandoty mivavaka fanomba zay manasana manjara tantarojana ny anjara pikilao zany raha-panazy hitany sady papirina sono pasitebaza Roso anatina miratapatra masina isika ampatsahirina fa sakafo izay atsiarova fomba lehibe manjerin'Andriamanitra antsika ampianarana zany
izay masina andriamanitra manak'izay efanjanatra rehetra mety sy mahavonjy misaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolotena hamonjy anay amin'ny alalan'ny Tompony dia andian'izay sy ny fiandriananao sy tsara ny fanapahana sy fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary alàny fiangonana an-tany sy an-tany midery aminaranao amin'ny fiombiana ary izay koa ankehitriny miara-mananatra amin'ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe niteranay anao.
isika manatona ny ray manao ray leozan'Andriamanitra. Ny mofozana keotsika dia firaisana amin'ny tenan'ny Kristy tompontsika. Kapoky fisaorana izay forantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika. Indro efa voavoazana zavatra rehetra ho amin'ny raiso kazanao ho amin'ny mpianakavy taka mazakatsika etsika dia mitsangana ny firana mitandray rehetra dia midiavina zany ny manatona
tino rako zinalatsaka ho anazy hoe raha mifanekena vaovao nalatsaka ho amin'ny maly tonga famonan-kely izao no atao fahatsapanazy sotra zay tomboko satria afaka nampiseho mahiray anay ominao mampiray finoana ominao maro raha lasy mpenadana raha vavy manana ny fiainana mandrakizay mahatsiaro manana fotona manay azy fijanona koa dia tonona manao irery manao irery miaja sy ary voninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy amen petraksika raha algonina ny kapoka dia toizana miratelo toizana amin'ny vamadelo sy efajato eo
manafany fiangonanao amin'ny efitetiny satana rehetra zay netimao zarazaranay mba aizanay mifamela ero ka ho toy iray no anandrakinay izao vavaka izao ho aminao vavaka aminao zahay ho amin'ireo rahalahanay malemy malahelo dona Paolina ny marary ny eo am-bavoana ny fahafatesana ny voan'ny tsindry azo reny ny any an-tranomaisina ny any amin'ny tany miady ny singadrery ny mamoy fo ny anjadiny miady-tsaina mamay omeo azy ireo tompo ny famindraponao mivavaka izahay ho an'ireo nanatsiaro mitoloranao fahasoavana manokana fitahina fanamorinana fahasitranana nomeo azy ireo ny ahay mankasitraka sy ahay miantoka aminao mandrakariva mivavaka aminao zahay ho an'ireo akaiky anay sy ireo maminay rehetra zay betsonay maindrina avy anatinay nomeo azy ireo tompo ny fitahinao rehetra mivavaka izahay ho an'ny tandrazanay ny malagasy tsy mamidoro izay mbola ao anatin'ny fahazo sarotana amin'izao fotoana izao meo azy ireo tompo ny fiadana mivavaka aminao zahay ho an'ity tany mandray anay ity ho an'ny tany rehetra Madagasikara ho an'ny firenetsamihafa tsy izao ny tontolo izao koa meo azy ireo ny fandriam-pahalemana avy aminao mivavaka aminao zahay ho an'ny fiangonana rehetra sy ny mpanomponao rehetra zay mikely iaina ho ampitombo ny amrenday ny fanjakanao ny efema sy ireo mpitondra rehetra ao ana aminy ny faritany sy ireo mpitondra ao anatiny nomeo azy ireo tompo ny fahamasinana mivavaka aminao zahay ho an'ny ty fitravasana masina ity maservi zay nametrahana ho anay izao ianao no efa nitany an'ity fiangonana ity nandritran'izay 5 taona lasa izay ka nijoroana mandraka ankehitriny ary mbola ianao mangatahanay hiazo azy sy hitantana azy mandritra ny taona ho avy ny fateny rehetra ka hitomby sy hamohatra aminy ny mangataka aminao zahay ho an'ireo mpitondra rehetra ny fandiny teto ka miasa na nanao ny ainy tsy ho zavatra na mitany adidiny masina zay nankininao taminy sy ireo mpitondra manaraka rehetra zay mbola hifandimby molopetrenao amin'ny miasa fandona masina tololo azy rehetra ireo ny fahendrenao tompo ny fitratsahana mandrakariva ny firaisana ho tena vavy moberinao tompo mangataka aminao zay ho an'ireo rehetra mpanomponao nomeo anay ny firaisana marina tsy misy fanandriana na fizahatavana ka mba ho fo iray fanahy iray saina iray ary bava iray ny arahanay iteranao ny mpitandrina sy ny vady aman-jany dia tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavanao zay afatahany aminao ho atafilohery mandrakary anaovany miasana atsakany sy aminao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izao maraka amen. Amen. Ry Amanala, isaorana ny fiangonana manontolo satria tena tsara ny fankalazana izay miarahantsika manao namezana voninahitra n'Andriamanitra famelana hoe
antratona amin'ny fomba ofisialy izany fankalazana izany manomboka ifisaraka mazatsika ny famina tena amin'ny fantony eto amin'ny sandrin'Andriamanitra isen'ny voninay. Miaritsakana isika manao lera tatelo amin'ny voalohany Androantsotra ary mira fadeva Androantsotra.
izay efa nanavitra amin'nytaloindrindra sankitsy ary milahatra mandrakizay amen. Mandehanany fiadanana ka mampitombo